Isan'ny nanamarika ity herinandro ity ihany koa ny fanombohan'ny fiasan'ny Fitsarana Manokana misahana ny Fifidianana na ny CES Taorian'ny fianihanana izay nataon'izy ireo ary dia manana ny ambarany makasika izay ny filohan'ny Komity misahana ny Fanaraha-Maso ny Fanatanterahana ny Sori-Dalana ny antsipriny vaovao avetrany. Efa tafapetraka avokoa ny andrim-panjakana rehetra voafaritry ny Sori-Dalana hoy Dr Fanaraha-Maso filohan'ny Komity misahana ny Fanaraha-Maso ny Fanatanterahana ny Sori-Dalana. Kanefa mbola misy ny dingan'izay tokony mbola tanterahana, anisan'izany ny fametrahana ny sata manokana ireo filoham-pirenena raha ny fanamariany. Ezaka ny tafatsangana tamin'izao ny institution rehetra tafatsangana ny lalàna rehetra ilaina efa ao lavitra vitsivitsy zany sisa raha ny parti malagasy zany dia ohatra hoe ny sata manokana ho an'ireo filoham-pirenena tionoa zay tokony tsy le Fonds national de solidarité zay mila lalàna zany manangana an'izy ireo zany mbola mila atao fa ny fanarahana amin'ny mpanao sehatra politika rehetra moa dia tony an-dalana eny fiarahana mikasika ny fanatanterahana ny andininy faharoapolo ao amin'ny Sori-Dalana momba ny fampodiana sistema politika ao anatin'izany filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia nilaza Dr Fanaraha-Maso fa anisany hodiny ampisehatra politika sy ny sadek ary ny CSC amin'ny fiverena iraisana ny momba izany. Tanyon zany amin'ny janvier alefa samy makanelo nefa ny mpisehatra politika rehetra anao mbola tsy masaka ifirena andray mandeha dia gamba amin'ny herinandro ambony zay raha ohatra ka malalaka dony ny identité manao ny fijerena lalandava kokoa miaraka amin'ny sadek koa. Arak'izany dia mety amin'iny herinandro iny no anatanterahana ny fiainana manaraka eo amin'ny vondrana sy antoko mpanosony Sori-Dalana ny sadek ary ny CSC andinihana ny fanatanterahana ny Sori-Dalana.